Manana ny anjara toerany mazava manoloana ny rivotra mitsoka ho entin'ny fanatotoloana ny Akademia Malagasy. Taorian'ny fanehoanam-pahabemaso ny famaritana ny politika pirenena momba ny teny, isan'ny asa maika ho an'ny Akademia Malagasy amin'ity taona 2024 ity, ny fanamafisana ny fikarohana momba ny teny sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'ny ankapobeny. Fipetra entitra. Tsapa fa namaro aza ny vokam-pikarohana sy fandiniana vitan'ny Malagasy indrindra ny tanora. Dia mbola misy ireo sakana samihafa tsy azahoana mampisarotra azy ireny ho fikarohana manara-penitry ny fahaizana mampalalana ankapobeny eran-tany. Ka mihevitra ny Akademia indrindra ny fiaraha-miasa amin'ny université fa adidina ny mitrandraka hatrany ny ahafahana mampitombo lenta ny asa fikarohana eto amin'ny firenena sy amin'ny hiezaka hanampiana azon'ny Akademia atao amin'izany fotoana izany. Ary efa namaritra lohevitra matotra hatrany ireo sokajy efatra ka tsy ho fikarohana feky fikarohana fotsiny fa fikarohana hiatraika amin'ny fiarahamonina no atao. Nandrisika ny Akademia Malagasy roso lalina amin'izay asa fikarohana izay ny Prime Ministre lehiben'ny governemanta nandritra ny fandraisam-pitenenany. No mafisiny tamin'izany, ny maha-zava-dehibe ny fikarohana eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana, indrindra amin'izao kion-dalana lalovan'ny firenena izao. Tsy misy fivoaram-pirenena raha tsy misy ny fivoaran'ny fahalalana, ary raha tsy misy fikarohana ara-tsiansa mahomby sy mitodika amin'ny filan'izay fampandrosoana zany. Ka zay indrindra no itodiko aminareo etoana. Ny tenako dia mampatsiahy sy manentana ary miantso antsika rehetra mitodika bebe kokoa amin'ny fomba mampahomby izany fampandrosoan'ny pirenena zany, amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fikarohana ara-tsiansa sy ny fivoaran'ny fahalalana mba hitsinjovana ny soa iombonana. Androany no totosa tetsy amin'ny foibe toeran'ny Akademia Malagasy Tsimbazaza ny fanokafana ara-pomba ofisialy ny taom-piasana 2024 izay ny alohan'ny tatitry ny asa vita ny taona 2024. Nampiarahana tamin'izany ihany koa ny fanondrotana mpikamana vaovao anatevin-daharana ny Akademia Malagasy izay notroniny ireo tompon'andraiki-panjakana isa-tokony.